Mandrantitra ny fiarabana sy ny firarintso ho antsika rehetra. Andro fa 5 sahady isika androany. Ny voninahitr'Andriamanitra no andrakotra antsika rehetra ary ny fitahiny ao amintsika tsiraray avy. Petraka ny fanontaniana androany manao hoe ahoana no mety hevitrintsika raha sanatrika misy mpanao ratsy anankiray no avela ho afamaina. Kanefa dia izany anie ny mety ho ampahany ho eritreretintsika angamba ho hitantsika any amin'ny fitsaran'ny tany. Mety ny rayindray, mety tsy fahafantarana ny amin'ny zavatra tena izy ny amin'ny fisehon-javatra. Fa dia izany ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Fa raha eo amin'ny fiainana mandrakizay koa mety toetra zany hoe ahoana ny hevitrintsika raha misy olona tsy marina anankiray, mpanao ratsy anankiray kanefa ho ampidirina amin'ny lanitra. Mety ho hisy ve zany? Ny androany ny loha hevitra androany dia ny hoe maimaim-poana ny famonjena kanefa tsy mandeha ho azy. Iara hivavaka tsika tompoko. Ray masina be fitiavana any an-danitro, mamondrafo miantrahanay ny amin'ny zavatra rehetra zay vita. Tea mitra-pihavanana mandrakariva aminao izahay. Ko diovy, sasao, avy alao eloka, ampitafiana akanto-pahamarinan'i Kristy. Ary raha andinika ny teny, hianatra ny teninao indray androany, dia mitenena aminay rehetra. Fa vonona ny iaino anao izahay ny amin'ny zavatra rehetra, tonononay ny vavaka ary angatanay, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra marina mampitsara azy. Andriamanitra dia marina mampitsara azy. Zay indray zany ny loha hevitra ho jerentsika androany. Andao ho jerentsika reto toko sy andininy vitsivitsy reto. Ohabolana toko fa 420 ka ny andininy fa 420. Ohabolana 420 ka ny andininy fa 420 amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehetra. Zay manao meloka hoe marina ianao dia ho zonon'ny olona sady ho ala ny firenena. Zay zany ny toko sy andininy io. Ohabolana 17 ka ny andininy fa 15 manao hoe zay manamarina ny meloka sy ny manameloka ny marina dia samy fahavetavetana eo amason'i Jehova. Zany rehetra izany. Eksodosy toko fa 17 ka ny andininy fa 7. Eksodosy toko fa 17 ka ny andininy fa 7. Fa tsy anamarina ny meloka. Zay no mahatonga an'Andriamanitra hoe marina izy ka tsy mamela ny olomeloka ho afamaina mihitsy. Marina Andriamanitra. Tsy manameloka marina, manameloka, tsy anamarina ny meloka. Zay le teny eo amin'ny Eksodosy toko fa 17 ny andininy fa 7. Ary eo amin'ny Eksodosy toko fa 430 ka ny andininy fa 7 dia hozy hoe kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy hafa sy ny zafy ndohalika. Zany ny toetra n'Andriamanitra. Marina izy, mahitsy izy ny amin'ny zavatra rehetra zay atao. Kanefa tsara ny hamantarantsika fa Andriamanitra mandefitra io Andriamanitsika io. Ary Andriamanitra mpamela ny heloky ny mpanota mba ho afamaina izy. Mampieritreritra ange le loha hevitra. Andriamanitra marina, mamaly ny heloky ny ray hatrany amin'ny zanaka ny zafy ary hatrany amin'ny zafy hafa sy ny zafy ndohalika. Tsy manameloka amin'ny marina Andriamanitra satria fahavetavetana eo masony ny olona zay manamarina ny meloka sy ny manameloka ny marina. Kanefa eto dia hoe io Andriamanitsika io dia Andriamanitra mandefitra ka afaka mamela ny mpanota ho afamaina. Eksodosy toko fa 20 ka ny andininy fa 9 dia zao no lazainy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby. Mamindra fo Andriamanitra amin'ny olona arivo mandimby.
Any amin'ny Exodosy toko faefatra amby telopolo ka ny andininy fahafito tapany voalohany dia ozy hoe mitahiry famindram-po an'ny olona rivo mandimby mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana. Marina fa ary amin'io andininy fahafito ny tapany manaraka eo dia le hoe kanefa tsy mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby manameloka tsy mety manamarina ny meloka sy ny sisa fa zay ny toetra an'Andriamanitra eto, mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby. Andriamanitra mpitsara marina sady mamindra fo, tsy afaka misaraka zany zavatra anankiroa zany eo amin'ny toetra an'Andriamanitra. Andriamanitra zany marina amin'ny fitsarana kanefa izy mamindra fo. Tsy afaka misaraka zany ny fampiarana ny lalàna sy ny fampiarana ny famalina ny eloka sy ny fandeferana. Kanefa Andriamanitra dia izao afaka mamindra fo amintsika. Ohatra, azo eritreretina ve no hitenenana any amin'ny fitsarana any Anosy ohatra na any amin'ny toerana misy antsika rehetra any, dia azo eritreretina saintsainina ve hoe ianao mivoaka ny didim-pitsarana ho anao fa ianao dia meloan'ny lalàna, miditra tranomaizina, sazy miatra mandritra ny 5 taona angarangidina kanefa dia afaka madidio anao androany. Mety ho didim-pitsarana ivoaka any amin'ny fitsarana ty ambonin'ny tany ve zany? Tsia, tsisy président tribunal na lehibe ny fitsarana anao an'izany. Fa angamba tena agaga ny olona ary mety ho lazain'ny olona hoe angamba lasa mety adala ve président na zavatra ohatran'izany. Kanefa eo amin'Andriamanitra dia zay no ataon'Andriamanitra amintsika. Voaeloka isika rehetra kanefa dia afaka madiodio. Mahafinaritra anie ny mianatra ny tenin'Andriamanitra ity noho ny drafim-panavotana dia zay ihany no afaka mampiaraka an'izany toe-javatra izany. Jereo tsara anie any amin'ny Genesis toko 12 ka ny 17 ange Abrahama nandaingy. Tena nandaingy Abrahama kanefa dia izao voavonjy Abrahama na dia nandaingy azy. Any amin'ny Samuel faharoa toko 12 ka ny 12 ka hatrany amin'ny 14 aintsika tsara ny tantaran'le vadiny Uri. Tadiditsika ary aintsika tsara ny nangalany Davida ny Batseba. Fa sady namon'olona anie no nijangajanga Davida. Kanefa iaona amintsika ny an-danitra zany Davida zany. Mampiatra ny didim-pitsarana Andriamanitra fa meloko Davida. Ary aintsika tsara fa ny zaza zay naterany tamin'ny Batseba tamin'io maty. Kanefa kosa namindra fo tamin'ny Davida Andriamanitra. Rehefa nivavaka Davida tao amin'le Salamo 150 manao hoe 110. Amorony fo madio Andriamanitra ary aoka iorona tsara ny toetra atao anatiko. Aoka isy fanavaozana ao anatintsika. Le hoe amorony fo madio io koa sekre anankiray. Fa na dia te hiala aza tsika, te hiantso an'Andriamanitra hoe Jesosy eo, raha ny zanaka no afaka anay, afao zay Jesosy ho afaka amin'izao toetra sy ny anina rehetra zao. Fa raha mbola tsy madio fotsika, tavela ao. Tena tavela. Inona moa ny dikan'ilay hoe madio fo? Mety nanaovan'olona zavatra tsy manjary ianao. Mety nanaovan'olona zavatra ratsy ianao. Mety nanaovan'olona zavatra mamoetra teo amin'ny fiainanao. Tena mavesatra ary tena nampitondra fahorinanao. Tsy fantatro nareo na efa nandaloko tamin'izany toe-javatra zany. Fa raha ny fiainako manokana, maro no efa nandalovako tamin'izany toe-javatra zany. Teo amin'ny alalan'ny fiainana ara-nofoko. Ny ara-nofonay menakavy na teo amin'ny fiainana ara-panahanay. Nisy vesatra ary tena mavesatra teo amin'ny fiainanay. Kanefa dia izao, za koa dia miombon-kevitra amin'ny Davida. Zay menakavy dia miombon-kevitra amin'ny Davida. Amorony fo madio Andriamanitra. Madio fo amin'ny zavatra rehetra takiny ny tenin'Andriamanitra zany. Ao amin'ny Exodosy toko 4:30 ka le 17 dia le hoe mitahiry famindram-po amin'ny olona rivo mandimby mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina meloka fa mamaly ny eloka izy. Any amin'ny didy folo Exodosy toko 20 dia ozy hoe mamaly ny eloky ny ray nefa kosa mamindra fo. Zay le toetra an'Andriamanitra. Exodosy toko 20 andininy 15 sy 19.
mamaly ny eloko izy kanefa mamindra fo. Nahoana no afa miaraka ary ny famindram-po sy ny famaliana? Nahoana? Ao amin'ny Salamo 5:20 Salamo 5:20 dia misy an'izao teny izao manao hoe: miaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Ny drafim-panavotana zany ny nahafana nampifandrina ny famaliana sy ny fandeferana. Teo ny nazahoan'i Kristy teo amin'ilay drafim-panavotana no tanteraka io tenin'Andriamanitra eo. Miaona eo ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka eo ny rariny sy ny fihavanana. Inona ary zany ny fototra anankitelo ny drafim-panavotana izay tsy maintsy lalovantsika? Misy fototra anankitelo eo. Voalohany, tsy maintsy misy zavatra goavana ataon'Andriamanitra vao rariny ny fahafana mamindra fo amin'ny mpanota anankiray manoloana ny fitakin'ny lalàna. Raha vao tsisy zavatra ataon'Andriamanitra dia tsy rariny io. Ny lalàna tsy ny mitaky mandrakariva. Ny azo fijaliana zany ny nandoavana an'io fitakin'ny lalàna io. Any amin'ny Matitoko 2:20 dia ny hoe nanolotra ny ainy ho avitra isolo maro Jesosy. Any amin'ny Matitoko 4:20 fa ity no rako dia ny fanekena zay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Tsy maintsy misy zavatra ataon'ny Tompo. Efesianina 1:7 fa izy no nantsika fanavotana ny amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika. Ampy sy mahafapo ny fitakin'ny lalàna ve ary zany ny azo fijaliana. Ao amin'ny Isaia 70:2, Isaia 70:2 dia ny tapany 2 dia zao no lazainy. Andao vakintsika trany amin'ny 9 rehetra. Mitority ny somahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valiny fahotana rehetra nataony. Nandray tamin'i Jehovah, avy roeny. Tsy maintsy misy zavatra ataon'i Jehovah. Tena tsy maintsy onerana zany avy amin'ny tanan'i Jehovah io. Amin'ny Romanina 5:20 nefa teo amin'izay ny abeazan'ny ota no noaran'ny fahasoavana be lavitra. Zay zany no mahatonga an'Andriamanitra hoe mahatonga antsika afaka miteny hoe tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra aloha. Zay tsika vao afaka mahatanteraka an'le hoe miaona ny famindram-po sy ny rariny sy ny fahamarinana. Tena manahirana anie no mahita hoe président tribunaly anankiray mitsarisika ny zanany nanao ratsy. Vao manafaka n'io zanany io izy. Tsy rariny zany eo amin'olona rehetra e. Kanefa raha managadra ny zanany koa izy, mety manahirana ny amin'ny fijerin'ny olona, iny koa dia mpitsara adala zanako zao ve mitsara ainao dia ampidirinao any am-ponja. Fa mba hatonga an'le toe-javatra tafapetraka tsara le président tribunaly, mangataka onitra le olona. Ndao ataontsika hoe roa tapitrisany nangatan'le olona. Fa raha manome efatra tapitrisany olona le président tribunaly, manafaka madidio ny zanany, mangina nge ny mpitory. Mangina izy. Ary tonga dia ozy ara-dalàna, misaotra an'Andriamanitra, ara-dalàna ny zavatra rehetra. Ary zany le ataon'Andriamanitra amiko, zany le ataony amintsika rehetra. Mahavidy an'ireo toe-javatra rehetra zay nataontsika, ireo ratsy rehetra zay nataontsika. Eny fa hatramin'ny famonon'olona sy ny fijangajangana tahaka ny nataon'i Davida azy. Nandainga ihany koa Davida ny azo fijaliana. Mahavonjy atsika io, mahafaka atsika. Azo avela heloka ny mpanota zay mibebaka. Antraterina trano fa tsy azontsika atao zany raha tsy amin'ny alalan'ny azo fijaliana. Tsy mandeha ho azy. Le hoe maimaim-pona. Ao amin'ny tantara faharoa 7:4. Raha ny oloko no hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elon'i Jehovah. Ny olon'Andriamanitra, tsika anie tsy mety miala mihitsy amin'le ratsy fanaontsika e. Zay no mahatonga an'Andriamanitra sady tsy mamela heloka ny tsy miaino. Fa andao anie, anaovantsika fehikana mandritra nyty andro androany ty sy mandritra ny fiainana manaraka rehetra. Andao hiala amin'le ratsy fanao fa hoenon'Andriamanitra ny vavaka zay atsandratra. Ary amela ny helotsika. Tenin'Andriamanitra no milaza an'izany Isaia 5:20 ka ny 7. Aoka hiverina amin'ny Jehovah ireny fa amindra fo aminy tokoa Jehovah. Miverina amin'ny Jehovah ianao.
andao iverina amin'ny lalana tena izy. Fanomezana ny fanahy masina tsy afaka ny bebaka sy ala amin'ny raty anefa tsika amin'ny mampanota atsika. Ratsy ny fanahy masina no manao an'izany ao anatintsika. Ezekiel toko 9:30 ka ny 7:20. Ezekiel toko 9:30 ka ny 7:20. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka atonga anareo ibebaka, raha izay ny tena tiana tenenina fa le voasoratra ato de ozy izy hoe ka atonga anareo andeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipoko ka anaraka azy. Le fanan'Andriamanitra ato anatintsika zany ny mampibebaka atsika. Zay le hoe maimaim-pona io kanefa tsy mandeha ho azy. Ampidiro zany le fanan'Andriamanitra. Mety ho voaresaky tsika ao aoriana hoe ahoana no tanteraka an'izany. Amin'ny Joda 4:20 vakintsika amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara. Joda 4:20. Fa izy mahay miaro anareo tsy ho solafaka amin'ny fahotana. Zay mahay mampijoro anareo tsy anantsiny. Hainy ny fanahy masina. Fanahy masina zany no miaro antsika. Ny fanahy masina no tsy asolafaka atsika amin'ny fahotana. Ary ny fanahy masina zay ao anatintsika no mahay mampijoro antsika tsy anatsiny eo amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ao amin'ny Romanina toko 9 ka ny 4:40. Fa ny ota tsy anakery aminareo. Tsy anakery amintsika ny fahotana rehefa mifanan'Andriamanitra no anatintsika. Ry havana malala, mora ny miteny hoe maimaim-poana ny famonjena fa nividin'Andriamanitra lafo tamin'ny alalan'ny ranony zanany teo amin'ny hazo fijaliana. Zay vao azo ny tanterana ny famelana ny elontsika tsiraray avy. Vidina lafo io. Ka maimaim-poana kanefa nisy raha latsaga de le raha sarobidy ny rano le zanaka laha tokan'Andriamanitra. Zay vao mahafaka atsika ao anatin'le fahotana. Inoy zany teny zany fa ho voavela ny elontsika rehetra. Jesosy mifona ao amin'ny mpanota de ny mpanota zay mibebaka. Raha sanatrika misy manota. John 1:2 ka ny 1:1 manana solovava ao amin'ny ray tsika. De Jesosy Kristy le marina. Ao amin'ny Romanina 9 ka ny 4:30 ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mifona ao antsika mandrakariva. I Jesosy io. Ry havana malala, ekeo zany teny zany inoy de ho voavonjy ny tenanao. Ho voavonjy ny tenako. Ho voavonjy isika tsiraray avy. Ray masina zay ny an-danitra lehibe ny fitiavanao anay. Lehibe ny famindramponao. Midira antsehatra. Mamalia anay. Ary aoka ane hanala anay amin'ny alalan'ny fananao masina zay ampitoerinao ao anatinay amin'ireo toetra ratsy zay mahazatra anay ianao tompo. Ianao no hitahany fiainanay indray. Apetraka eo aminao zany rehetra izany. Tonononay ny vavaka ary angatahanay nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.